ndao tsika ry nofa ho fantanantsika any amin'ny lanitra sotra n'ilay tokana be voninahitra be fitiavana tompon'ny fotoana tompontsika tsirairay avy tompon'ny aina tompon'ny fiainana izy ilay nytony nofo rehetra mendrika ao amin'ny fankasitrahana sy fankalazana sakafo fotsiny fotsika dia mitenena amin'Andriamanitra tiandray ahatompo androany vonina ny aino anao ho any teny rehetra Jesosy ny teny rehetra izay ambaranao sy loko ny vavanao naoka eo ambava ny mpanomponao dia aoka koa zany teny zany ho atao poko androany mba ho raiketiko atao anatiko tonga fiainana iainako andavanandro amin'ny fotoana rehetra na fampaherezana na fanitsinana na fampijoroana na fananarana na fikasana tsara rehetra tompo aoka ho marina eo amin'ny fiainako ny fanambaranao sotra ny ampanomponao tsiray avy zay ampiasainao mijoro eto amin'ity toerany ity any koa fantsona hitondra fampatsahivana ho anay tsy tsanganan'olona nijerenay Andriamanitra fa ianao dia misaotra satria rehefa ianao no misandatra eo amin'ny toerana anankiray dia mivoninahitra ao no mamirapiratra eo amin'ny toerana anankiray foano maha-olombelona nofo ny izaho Andriamanitra fa oka ianao no hita mandrakizay dia misandrata manokana amin'ity marain'ity indray manambarany sitraponao aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra mahazo toerana toko miarabantsika tsirairay avy indray amin'ny fofeny fitiavana be androany ifandraisantsika amin'ny teny fiainana amen. Arabao kely no eo akaikinao efa aly mahitanao indray androany tahin'Andriamanitra manokana ianao amen. Ahoana moa ny anomboantsika azy resakitsika mikasika momba ny sitrapon'Andriamanitra kely aloha tamin'ny voalohany ny olona dia olona tsy nana-tsafidy fa ny safidin'Andriamanitra no mitondra ny olona mandra-pahatonga ny fotoana hitarihan'Andriamanitra ny olona ana-tsafidy ahatanteraka ny famoronana azy meno tsara tsika tsy sarotra be zany ohatra ny fipetrany ny olona tsisy safidy tamin'ny voalohany fa safidin'Andriamanitra no mitondra ny olona ao amin'ny boky Genesis toko fahatelo rehefa tonga nana-tsafidy ny olona vao niteny Andriamanitra hoe zao ny olona vao tena hitovy amin'ny anankiray amintsika zany hoe safidy zany manome validation tanteraka amin'izay hoe vita ny famoronana hitovizan'Andriamanitra ny olombelona tanteraka amin'Andriamanitra eo amin'ilay endrika hita-maso zao ny fahatanterahana zany dia tsy tonga amin'ny alalan'ny fandraisanao an'ilay safidy avy aminao fa amin'ny alalan'ny fiandrasanao an'Andriamanitra anolotra sy anomeanao an'ilay safidy ahafahanao mahamantatra ny tsara sy ny ratsy. Misy zavatra zany eo amin'ny fiainana tsy tanteraka mihitsy raha ianao no mandray an'ilay mesura fa misy zavatra tonga dia miseho ilay fahatanterahana rehefa ekenao Andriamanitra no natanteraka an'ilay izy amin'ny alalanao dia tsara ny tanan'izay miaina tasmiditra landala kokoantsika rehefa ndraisy ny olona ny safidy fa tsy niandry an'Andriamanitra izy hanolotra an'izany satria nanota ny olona tamin'ny fandikana ny tenin'Andriamanitra midika fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy hoe tsy fihinana fa fihinana amin'ny fotoanany satria Andriamanitra nalaza tamin'ny Adama amin'ny fotoana hihinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa ianao ny zavatra nitranga i Adama nanapa-kevitra ny araka rehefa nanaiky ny Eva izy hihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ny zavatra niseho nandaitra ny fahafatesana fa nandray ny safidy ho an'ny tenany ny olombelona niditra tsehatra ny elo-lalana ny programa an'Andriamanitra hitanareo zay ny maharatsy ny toe-po tsy misy faharetana rehefa tsy maharitra ianao dia mandray zavatra anankiray amin'ny inisiativanao
ohatra ny fandraisan'ny olona ny safidy avy amin'ny finanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de izy Genesis 3:7 Andriamanitra nylaza zao ny olombelona ozy izy Andriamanitra vao tena mitovy amintsika tokoa tsy tatsony fa tonga de andana aingana arovy aingana ny azonaina fa ndreo velona mandrakizay ao anatin'io état d'âme zany hoe ao anatin'io fahotana io a ny olombelona ao anatin'io fandikanany sitrapon'Andriamanitra io ny olombelona de ozy izy Andriamanitra hoe roasina ny olona mivoaka ny edena tany ivelany rehefa lasa tany ivelany ny olona de niverina tamin'le akora namoronana azy mahafantatrareo fa tao ivelany edena ny namoronana ny olona zay vao nentin'Andriamanitra ny olona efa vita tao edena fa tsy tany tao edena namoronana ny olona ny zany niverina tany amin'le ivelany edena nakana ny akora namoronana azy ny olona rehefa tsy nanaiky toetra ho edena zay toerana ametrahan'Andriamanitra azy natao tsy evoahany mandrakizay avereno ny sitrapon'Andriamanitra dia ambony lavitra hoe no ny zavatra rehetra hitanareo ny zavatra nisy androany amin'izay iresaka sika amin'ny androany Andriamanitra dia mbola mangetaeta ny fahafahatsika miaina ny sitrapony Andriamanitra zany tamin'ny voalohany very ny sitrapony satria nyraisin'ny olona ny safidy andika ny sitrapony de am'izao zany le olombelona za sy anao olona manatsafidy avy amintsika na androany lazaiko olona anao manatsafidy avy aminao na anao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy anao ny sitrapon'Andriamanitra satria efa nyraisinao zany le tamin'ny voalohany raha ohatra ka nanaiky Andriamanitra ny ametraka atsika olona aloha tsy mbola nanatsafidy fa izy no nitondra atsika mandra-pahatonga ny fotoana anomezany atsika n'le safidy anokafany masitsika alalany tsara sy ny ratsy mety afa ny zavatra nitranga raha Andriamanitra no nitondra atsika tao anatin'le izy fa noho ny fandraisantsika n'le safidy nyraisintsika de lasa nananytsika indépendance antsafidy zay tsy tokony ho zay ny zavatra nisy ny réalité hatramin'ny voalohany ny safidinao zany raha Andriamanitra nanome azy de safidy miankina aminy tsy marety aka ao an'Andriamanitra fa ny ratsy amin'le safidy ananatsika am'izao de safidy tsy miankina amin'Andriamanitra fa io rery nakatsika indépendance tsy nendrasantsika ny décision na ny fanapa-kevitr' inona ary ny zavatra mitranga tsisy ninona azon'Andriamanitra tao anatin'ny récupération na ny famerenantsika akoatry ny nanamafy ny ao anatitsika mba ahafahantsika mampiasa antsafidy amin'izay anaikotariana amin'ny alalany faneketsika andray ny fanampian'Andriamanitra inona ny fanampian'Andriamanitra naniraka ny zanany izy ho ao anatitsika Jesosy amonjy atsika fahasoavana ny namonjena atsika nin'Andriamanitra tsy nijerena lasa atsika rehetrarehetra tamin'izay fahadosoana ny ainatsika fa napiasa ny famindram-pony sy ny fahasoavany Andriamanitra mba hahazahoany manakaiky atsika miantsaritsika de zao amin'ny alalan'ny finoatsika an Jesosy sy ny fandraisantsika azy de zao delivren'Andriamanitra le fahasoavana sy famindram-po mba ahafahatsika manana fanantenana ara-piombonana amin'Andriamanitra anamora ny fampiasantsika ny safiditsika anaiky hotarian'Andriamanitra amerenan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika indray ny sitrapony ahoana ny fiseho an'le izy mazavaiko ao anatin'ny fotoana fohy ohatr'izao le izy ny fanamasina ao anatinao zany tsy afaka midomina ny soahanao ary eo ny mety misy karazan-javatra kely mifangaro raha tsy fantatsika tsara eo le feo amin'ny volonté any nofo mety sanatria hifangaro amin'ny sitrapon'Andriamanitra matetika ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa tena avolenta be ny fisehoany sy ny fidomineny zay sitrapon'Andriamanitra zay ao anatinao zany hoe olona manaiky ho tariany tsara ianao atsafidy
dia misy zavatra indraindray ohatra ny kidaladala mpanaovin'Andriamanitra anao eo mihitsy no ahalalana hoe olona efa resy an-tsafidy ianao amerina n'le safidy ny raisinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fitsoranao le safidy ho an'Andriamanitra zay le izy ny fanolora-tena dia ny fanekenao amotsitra n'le safidy ny raisinao averinao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra iny mampahazo aina n'Andriamanitra zay zany ny zavatra mitranga amin'izao andro farany zao zay ny mahatonga ny tompo milaza ny amantaran'ny olona tsy ny fampiasan'ny olona fa ny amantaran'ny olona ny sitrapony mitoetra sy manapaka ao anatin'ny olona asavaiko bebe kokoa amin'izay nde mandeha teny talata maty nisy solombava-bahoaka mivory zao misy ministre atao dia misy solombava-bahoaka tam'izany ngam'izany efa tany amina 5 taona lasa tanoana dia ndao paster ozy izy io solombava-bahoaka io fa sepotra be solombava-bahoaka ianina fa tsy mahazo aina mihitsy izy dia mba ivoreo fa misy cercle karazany hoe restaurant irahana manam-pahefana mivory ao anatin'le izy dia mba niantso anao zay mba hitoroteny sy ampahery dia misy marary koa mba tena hoe mila vavaka ok dia nandehako sakafo maraina zany petit déjeuner no ataotao maraina dia sakafo maraina dia le sakafo ambolona tabatra ohatra zao dia le fivoriana be diabe le olona ao mbola manakaja daoly dia inona ny zavatra nitranga topo vavaka ahoana fa misoika le olona tena misoika io olona io zany nivavahany ao dia reto olona rehetrarehetra ambony reto zany anatrika fotsiny angamba sa inona fa misy koa marary dia hoe anao dia nandeha nitoroteny dia resy lahatra moa ny sasany zany zay koa pastera mba mamisy an'izao entina mambavaka vavaka dia zao no natao fanamasina kekero daholo le mofo reo dia averenao amin'ny plasiny ino izy raha fahalala-pomba zany raha ianao zany n'olona tsy mora zaka ny fanamasina amin'ny zavatra mpanaoviny ianao dia olona tsy mahalala fomba soma tsara ridicule eo amason'ny olona tena angamba tsisy olona eny zay toriteninao tsony fa olona mahalala fomba be daholo ny eo olona manakaja daholo tena voareko le izy dia niraisiko le nandeha teny aloha nefa mbola tsisy vavaka izy ka ny teny tompo tsy mila vavaka amin'io zany ny olona iandro hoe amin'ny anaran'i Jesosy ity mofo ity dia oka ho mofo hitondra fanasitraratra niraisiko mofo anankiray kekeriko ohatr'izao leka atao dia naveriko niraisiko anankiray tena nisy olona tezitra be mihitsy fa ny zavatra nahavariana nisy nanapatakarina tamin'ireo olon'ireo hoe tsy normalina ny zavatra ataon'io paster io le olona ny soika ny tonga dia naka izy dia tonga dia sitrana teony eo dia tena tonga dia miverina normalina le olona dia mipetraka teo amin'ny toerany dia nahitaniny amin'izay ny rehetrarehetra vo nandeha sisy nietotro ny ambony hitanareo misy opportunité misokatra ahafahana anefena fieritreretana sy fomba fijery mila fatarinao aloha ny alalin'ny fitiavan'i Jesosy ianao vao mitsara ianao hoe faratsiana ve ny zavatra mpanaoviny farabadeniny ianao dia verinao fahasan'ny devoly daoly zay zavatra mpanaovin'Andriamanitra ohatra mahatsiaro an'i Abrahama zany andana ozy izy mantsy an'i Abrahama atolory Isaka fa manino Isaka no atolotra nga tsy ampiondra eo amin'ny tanàna fa tsy Isaka no ilainy fa ny fitretana i Abrahama sy ny toepony tiany ho hita hoe atraiza ny fatran'ny alehibe ny fankatoavany Abrahama azy sy ny faneke ny Abrahama azy hitanareo ory safidy Andriamanitra manaiky ny sitrapony zay mahatonga ny tompo mizaha toetra anao mijery akaiky ny momba anao
mamolavolanao anatin'ny sekoly manamboatra ny toetranao nanetsika ohatrany hoe tia metraka formule zany hoe rehefa ohatrao ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa zao ny zavatra mitranga dia tokony ohatrao ny norme ndreo vay na ny fifoazam-panahy dia tsy miankina ny fahaizantsika mametraka lojika tiatsika ahitana ny fietsika Andriamanitra sy ny zavatra tian'Andriamanitra atao fa matetika mifanohatra amin'ny zavatra eritreretin'ny saitsika sy andrasantsika ny fisehoan'Andriamanitra manitsy atsika mba ananatsika antoka ara-piombonana iaino ny feoany décision matetika rehefa avy amin'Andriamanitra dia manombo ny nofo foana eninao mihitsy le zavatra hoe misy feo miteny aminao zany fanapakevitra raisinao zany misy avinavina misy kely zany 0,38% tsy mahafenao 12%. 0,5 sisaka 0,2 fa rehefa 100% io dia 0%. Misy fotoana ianao misy fotoana Andriamanitra mandevitra fahasoavana manamarina anao ao anaty tsy famendrehana fa Andriamanitra tsy mandatsa mitantana anao izy mandra-pahatateraky ny fijoroanao eo amin'ny sitrapony zay le herin'ny fitiavany ny voan'ny fahalebiazana dia mitoetra ao anatin'ny fon'ny olona manaiky anangana ny hafa inona ny maharay anao inona ny mampanompon'Andriamanitra napetraka Andriamanitra anao amin'ny fiainan'ny hafa inona ny mahadada ao an-trananao raha mitovy ihany ny fahatafitoina ny zana eo amin'ny fitoepony zanaka ao ny toeponao tsy natao anangana ianao fa natao anameloka apio izy mena tsara venareo ohatray koa Andriamanitra rehefa mijery ny zanany dia mijery izy hoe zao anina dia le tombony men'Andriamanitra anao misy ifandraisany amin'ny lalana nitondran'Andriamanitra anao misy zavatra ane tsy voatery to hitanareo zay no mahatonga ny fatra tsy ny fatra ny fanoloran-tenan'ny Jodasy sy Maria Magdalena tsy mitovy ny fahatakarana tsy miankina amin'ny position fa communion Jodasy grand apôtre natsoina androany dia grand apôtre rapitso Maria Magdalena nitsomponina tany anaty ady eo amin'ny aloko ny fahafatesana ny tonga nanaraka an' Jesosy Maria Magdalena no enton'ny fontian'Andriamanitra satria fantany fa tsy tokony eo amin'ny latabatra ntsony Lazarosy raha tsy teo Jesosy tsy tokony ohatr'izao le famille keliny raha tsy nisy ny tanan' Jesosy ny asa arbidy ny fitiavan' Jesosy azy ny nampirisika azy anaontsofanaony zany hoe le fitiavana nanomeo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy fanetana ny Jodasy ny nandresy lahatra azy fa fitiavany an' Jesosy lasa izy naka le tavoangy alabastara feno menaka manitra lafo vidy mivakiny teo tongotry ny tompo nga mivakiny ihany le volo avy natao brochine namafany tongotry Jesosy ny ranomasiny ranondeliny narara ny tonga rano nanasany ny tongony dia ozy Jodasy fa inona ary ty cinéma ty iny menaka iny zao raha navarotra dia hoan'ny kamboty hitanareo ny olona tia vola dia mararim-bola mialina rehefa mahita fitahinany amin'ny hafa satria nahoana vola ny fanompony fa tsy Andriamanitra Jodasy 30 rangalarina apôtre tsy afaka apôtre fa tsy afaka inona ny tsy nahafa-panadinana azy tsy hoe niositra teny tapon-dohany tsy Jesosy nanositra Jesosy mihitsy niantso azy niositra ao tapon-dohany niositra n'apôstôly tena tsy afaka mikitika ny Jodasy ianao fa raha ianao mahita ny Jodasy mitory teny ny menasy ny Jodasy dia zao aza manendry hafa za anao ny ataoko leso ny Jodasy rehetra aza manendry aza mitsara aza mikitika zany foana satria matahotra ny enjehana matahotra ny okasiana fa ny olona mitaza-potsiny itsikera mantsy izy io maninona mivakiny eo atongotry Maria Jesosy menaka manitra lafo vidy iny raha iny zao anao varotra dia mavita mamatsika amboty be dehibe sy nikarana ohatry ny mba miseho tsara fanahy fa tsy afaky
Maria Magdalena nefa tsisy nitory taminy hoe aloavy ty ataovy zao fa no fitiavany ny tsara indrindra taminy tompo ohatra mbola tsy mety tsy ampiaritirany fitiavanao za efa tokony tany ambany rangola raha tsy teo ianao aizany nalehako raha tsy teo ianao tompo aiza zao ny misy anao fa teo any aminao tsarokeriny nanaovanao any Lazarosy efa tokony lasakorazany efatrandro tany apasana fa navoakanao dia niarany sakafo aminao jaona toko fa 20 fotsiny ianao namangy azy jaona toko fa 20 amin'ny fahatelo ianao ny ray latabatra taminy za mitazatazana tsy zakako riva ohatrany tsy dia tena Lazarosy loatra tsony ny hitako fa ilay nanangana ny Lazarosy misy tompony aina eo amin'ny fiainako misy tsy mety tsony tsy voagejany zao tontolo zao tsony mahavarina ny ray apôstôly ny ray mpanompontsotra fa le mpanompontsotra lehibe lavitry ny apôstôly fa iza moa no milaza aminao fa lehibe noho ianao aloha Andriamanitra nijereny zany ny fotsika tsisy mahita akoatra n'Andriamanitra nday mandeha zay nisy raha matoa anankiray eto amin'ity tongony ity ferezina mbola kelikely tamin'izany ferezina efa manomboka meloa hitanareo le mitsiranoka reny dia mitsiranoka dia masiso dia le mijaly be le raha matoa isan'andro tamin'izay fotoana zay tsy haiko fa za sy mbola nahitan'io raha matoa io ny andray mandeha azy men'Andriamanitra ohatrany hoe mivangino maraina dia ozy tamin'Andriamanitra tompo dia ozy izy Jesosy vao maraina izy so raha matoa avy io raha pitso maraina misy fery eo amin'ny tompony akavia dia io fery io mitsiranoka ozy izy fa hositranoko amin'ny alalanao dia ozy maintsy anazy ahoana tompony atao raha vao tonga eo izy dia asay voapetrany eo ambony talatalana ny tongony dia le lafo ny fery fa ho amainiko dia ozy amen inona ny zavatra nitranga nisy vavolombelona zany tonga tao an-trano tonga le olona nandondona dia fo maraina ahako itoko izy manana tompokoa zao any zavatra nytenen'ny tompo tampoko dia raha nareo re dia ho raisiko nareo fa raha tsy nareo dia tsy nareo ny raisiko voalohany fa zay nytenin'ny tompo hoe zay raisina voalohany misy raha matoa ohatranao mihitsy le izy le bebe manana fery ao amin'ny tongony tsy mety maina mihitsy efa nandritry ny taona maro fa sainy Jesosy le lafiko le izy dia hositranony androany navoaka ny somatsara le izy za zay olona zay ozy izy dia zay mandrosoary ianao dia vavaka tsika efa ty anao Jesosy andeha lelaka an'le izy dia eny andala mpilelafana ny tenen'ny tompo hoe roray Cantolotra nao Jesô fanatao nao cantolotra ny fiainako voakany tsara voatra mampiaiky saina fo fanatao nao cantolotra ny fiaina fa ina ary ny tiany tompo natao ny tiany natao tiany hita fotsiny hoe manaiky lelaka ve fa rehefa eny ampilelafana miovany fanapaha-kevitra misy zavatra fantatr'Andriamanitra ao anatinao mety zavatra tsika zany ny volonté n'Andriamanitra ohatrohatr'izany izy rehefa tena anio ny heriny misy zavatra nandray fipoahana tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao fa tian'Andriamanitra kitihana misy zavatra tian'Andriamanitra pourtant kely anak'izany hoe zavatra be ingeza be tsy dia hoe ibana be ahoana amin'ny fiainanao le izy na hoe ampahory be anao le izy kitihany tompokely fotsiny tonga dia fipoahana be ao anao le izy nefa avy eo tepo zavatra kely fotsiny ohatra mitoetranao zao zany hoe fa ela be 10 taona nompo an'Andriamanitra fa misy anarana anankiray zay tsy nasoronao mihitsy tao amin'ny fiainanao anaram-pianakaviana izy io nilovaina avy any amin'ny dadabe ny anarana io anarana io atao hoe
raha tsy tohinina zay lenao raha tsy tohinina ny anarany zany hoe ianao zany a mety mahavita manompo an'Andriamanitra be wow mahavita mifady anina be halleloja mahavita maninona mivavaka be fa ao an-trano ianao mbola tsy nianatry ny angina raha misy fotoana ianao mangina voto be ny ambavafonao satria raha tsy manaiky ny fanampy ny faharoa aoriana ndra tsy tohinina raha tsy manaiky rehefa sena le zavatra tokony andeferanao iny eo indrindra ianao ny tsy mandefitra nefa jao lazainy Jesosy eno iny teteny ty amin'iny mintsony izy ny miandry anao hoe efa mireare zany izy vo avy mandeha tenin'Andriamanitra zany ny olona de mireare Andriamanitra hoe eo am'izay de hitako nareo fa ole fa feno ny herin'Andriamanitra io fa feno ny heriko feno ny fanahiko eo am'izay dada victoire am'izay zanako nandray fanapaha-kevitra ianao voto be ny fonao tena tsy hitako misy zareo masony akaikinao aiza raha fandeferana aiza raha fahanginana aiza raha vokatry ny fanahy enoy a ny fanekenao amoaka ny sitrapon'Andriamanitra amoaka ny vokatry ny fanahy de anamora sy anamaivana anao hoentin'ny teny any amin'le vokatra tsy takatry ny sainao tian'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainanao averiko ny fanekenao manaiky ianao amoaka ny vokatry ny fanahy amin'ny fotoana rehetra ile fanekenao eo amin'le fotoana iny mihitsy manaiky ianao ny voaka ny amoaka an'le izy amoaka le vokatry ny fanahy ny marina ny marina tsy amboamboarina ny marina tsy hoe marimarina fa ny marina de marina na eny na tsy rehefa maivana ianao mamoaka le fahamarinana lasa raisinao opportunité ny fanafitohinana amoahana fandeferana lasa opportunité ny fanafitohinana amoahanao fandeferana famela-keloka amen lasa ny fakalana lasa navalinao nasetrinao fitiavana de manomboka mahazo aina le tenin'Andriamanitra mahazo toerana le tenin'Andriamanitra de inona ny zavatra mitranga de tsotra manomboka Andriamanitra mampiasa anao am'izay memaivana am'izay ianao memaivana de oentin'Andriamanitra mihoatra any amin'le vokatra mety ho takatry ny sainao am'izay ianao satria arakaraky ny anekenao amotsotra ny ao anatinao hifanaraka amin'ny volontén'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mitondra anao mihoatra sy ambony lavitra no zay vesatra rehetra miazona anao de zay mahatonga n'le sidina miakatra ohatra ny Abrahama satria ny olona voasetra de Andriamanitra mihitsy ny inina amin'ny tenany fa ampiasa azy sy aso eo amin'ny fiainany ary aneo amin'ny fikasana rehetra eo amin'ny tsy marety aka ao an'Andriamanitra zay ny mahatsara ny sekolon'ny fiainana miangy avy ao amin'ny fanovantoetra ndao am'izay hiditsika lalidalina kokoa Élisée de mpanompon'Andriamanitra tena mahery vaika ary nampiasain'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoanany raha ny olona mpanao étude biblika de milaza fa Eli mpaminany dia mpanompon'Andriamanitra nantsoina ho amin'ny fanehoana ny fitsaran'Andriamanitra fa Elisa kosa mpanompon'Andriamanitra de mpanompon'ny fahasoavan'Andriamanitra zay ny fiantsoana azy tamintsika nanao école biblika mampiavaka an'ity Élisée ty de tadidio izy nampiasaina tamin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana maro loko avy roeny tamin'izay nampiasana ny Eli mpaminany fa zao ny zavatra nitranga Andriamanitra misedra foana sy mijery hoe
ao anaty fahamasahany teny hoe iza ny olona afaka ifandray sy ho zakan'le teny pahasoavana avy eny ambava mpanompon'Andriamanitra andeha sy aina mifanaraka amin'izay direktiva omen'Andriamanitra eo. Tasony mpanjaka faharoa toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito dia misy ny tantaram-piainan'le tombavahady ny Samaria. Ao mpanjaka faharoa toko fahiny hitantsika fa mosary be ny tao an-tanàna fa mpinananaka ny olona efa tena angeza be le mosary. Dia amin'ny toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa tonga dia ny teny Elisa eo amin'ny andininy voalohany fa hoy kosa Elisa miaino ny teny Jehovah ianareo, zao no lazainy Jehovah, raha pitso toy izao dia ho sekely ray mividy ny kopa tsara toto eran'ny famarana, ary ho sekely ray koa ny vidiny vary ordia indroa ny famarana eo ambavady ny Samaria. Ao anaty mosary tonga dia niteny Elisa. Dia jereo ny andininy faharoa fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra, namaly ny lehilahin'Andriamanitra zany hoe namaly any Elisa lay mpanafika malaza zay ny tena ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra Jehovah dia tsy dia isan'ny zavatra zany va ary Elisa indro hitany masinao indrindra zany nefa tsy mba hinananao. Dia tampotampoka eo ndiny fahatelo niova tampoka le tena tonga dia tantara hafa mihitsiny namaky an'io ao omaly fa nahafatifaty any révélation ny Jesosy mino androany fa hitanao manokana Andriamanitra. Rehefa mijery film ianao dia nandray le caméra mitodika ho andrala vidéaste zany mitodika makao an-trano eo amin'ny efitra finanana tampotampoka eo tonga dia ny amoron-dalana ny caméra mijery an'le olona tonga azonao le fipetraka le izy ny focus zany ao an-trano eto eo ambavadiny Samaria. Fa rehefa nalefa le prophétie dia nitodika tampoka le vidéo satria tsisy nandray le teny teo. Dia ohatrany hoe natodiky ny fanamasina ho any ivelan'ny tanàna ny vidéo. Ino hoe Andriamanitra rehefa hiasa ka tsy manaiky anao zay tena tiany ianao dia lasa izy le fanahy eo amin'le toerana, le fanahy tokony asa eo amin'le toerana lasa mitady olo-kafa ny ivelan'ny tanàna tsy ampozinao akory ary mampime olona nailika ny nampidiriny ho fantsona rehefa tsisy nandray zay nanatrika an'ele nanao. Amen. Ahoana misehony Elisa nanambara sy ny teny fahagagana roa, fahagagana ngeza be, tena extraordinaire. Ozy izy hoe zao no lazainy Jehovah ao anaty ady sika, ao anaty ady sika marina fa mosary ny eto Samaria fa zao ny zavatra hitranga ao anatin'ny 24 heures. Ahoana koa zany? Voalohany ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina crise zao tontolo zao, crise ny guerre ny Ukraine sy Russie miakatra daholo midangana na ny Europe ary mividim-piainana naiza naiza tonga ny Covid areto mandringana vao maiko nandatsaka ny ekonomia sy ny toekareny iraisam-pirenena. Inona ny zavatra mitranga? Solution ny Élysée. Ozy izy Elisa zao no lazainy Jehovah. Mba fantatrareo zao no lazainy Jehovah ny fanafodiny crise. Ny crise dia natao hiatrika zay lazain'Andriamanitra fa tsy zay lazain'ny olona. Ao anaty crise ny olona école-na solution tsika dia mila mianatra miaino an'Andriamanitra fa tsy mijery olona. Aza variana mijery ny fandihako. Ray mandiha pastera ohatran'ny zaza bitika loatra izy. Tena mahafinaritra rehefa misy le critique ohatrany fa izy Davida hoe mbola hivazina bebe kokoa ako. Tsy fampijerena olona mifanompoana. Matoy ianao zay mahazoazo nefa tsy ianao ny resahana. Ny fanamasina zay mamangy anao hoe misy zavatra tokony esorina. Fa raha mamaky baiboly tsara ianao dia mahafantatra fa misy toe-potakin'Andriamanitra, toe-po ao anaty fanetretena isandrata amin'ny voninahitra. Davida anie niaraka tamin'ny akanjo tsara tarehy
fa nisoro ny lambany zany hoe tsisy mahampanjaka eo anatren'Andriamanitra fa tsaroko ny ady lavaka zay ny adiny teny ampiandrasandrononay tany nidikan'izay mahatsinitsinynanao eo anatren'Andriamanitra dia vao mahisandratany voninahiny eo amin'ny fiainanao satria ianao mahalala fa tsy toy izao ianao raha tsy izy ny fiderana dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona mbola manam-pahatsapana fa misy avy aminy sy part de responsabilité ny fisandratany io tsy azo amboarina io tsy ho davida kely loatra nay izany ianao raha tsy mahatsiaro hoe tany amin'ny fotaka ny sotoman'Andriamanitra anao ary na mifanomezana na mifamafazana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia isy arakaraka ho an'ny olona tsy tena libra sy mahatsiaro fa Andriamanitra ny mahatoy izao azy proof rehefa niteny Elisa namaly le olona ekonomista mahay be satria olony saina samy ve teolojika io ndray le fampanantenana pokaty ataony sekta Élysée raha pisy maraina hony dia zao ny zavatra hitranga tia arany mosareny eto hozy izy Andriamanitra tsy nisedra ho amin'ny fitobahany zavatra hita maso loatra fa mijery toe-po hoe iza ny afaka hiaino ara-potoana rehefa tonga ny fotoana itenen'Andriamanitra hoe zao ny lazainy Jehova zay miaino zay lazainy Jehova ihany ny tafavoaka ao anaty krizy satria any amin'izay lazainy Jehova ny miafina mivokatra rehefa tapina amin'ny pétrole amin'ny fitobahany eny ambavan'Andriamanitra tsy maharety akaman'Andriamanitra rehefa tsy isony ny rena-kibony tany tsy mamaly tsony zao tontolo zao feran'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hahafahanao miaino azy tsara ny famonjenanao tsy avy any Dubai tsy avy any Amerika tsy avy any Europa fa mifamonjenanao atipazo ny maso eny amin'ny tendrombohitra fa mifamonjenanao dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy maharety eka ho an'Andriamanitra dia ozy izy Elisa tamin'ile nanohatra azy satria Andriamanitra efa niteny nefa ianao tsy ino dia zao n izy le zavatra tsy maintsy hitranga fa ianao hitazana fa tsy sitraka tandremo ny vava rehefa misy teny tsy azonao lazain'Andriamanitra manova amen ampinoana na tsy takatry ny sainao azy raha zay indray aloha dia haiko fa vitan'Andriamanitra na tsy takatry ny saiko azy fa aza mba nisy amin'ny teny izy ako ve dia ho possible raha vao misy olona manao an'izany dia zao anotaninana azy sur commande angano orinao hoe ianao mivavaka mba havita ny orina ohatrany io volokoditrao ny volonao ny fiavinao fa raha tsy sur commande tsy vita mivavaka ao zay aza miteny ohatr' izay satria misy zavatra tsy natao takatry ny sainao dia rehefa tsy mino mba mianatra mangina aloha amen fa rehefa miteny Andriamanitra ny amen natao viaingana satria ambadiky ny amen misy vokatra tsy takatry ny sainao ino hitany masonao zany efa tsy hinananao sainy fa rehefa tsy nonondreo le teny latsaka teo dia nijery fantsona tany ivelan'ny tanàn'Andriamanitra sahala amin'ny hoe niova sehatra zany le pilalao mitovy amin'le hoe zavatra anankiray mijery filmtsika ny caméra ao an-trano tampoka nefa vetivety kely dia any amoron-dalana any anefitra le caméra ny nandeha satria tany any ivelan'ny tanàna no mitoetra ny olona boka zany hoe manome sary hafa mihitsy ny fanamasina zany niala teo amin'le toerana nisany Elisa niala teo amin'le toerana nisany Elisa le nanomezana faminaniana niala teo le izy satria nisy nanohatra teo dia teo amin'le fanoerana ny elany dia zao lasa izy nanatanteraka an'le sitrapo zay lazainy teny ohatrany tamin'Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia tsy maintsy misy mazava aloha eo fa zao rehefa tsisy fantsona teo lasa izy nitady ary fananian'Andriamanitra mihitsiny zay fanilika ny nampidiriny antsehatra atateraka ny sitrapony lasa mivoaka ny tanàna le teny lasa mivoaka ny tanàna ny fanamasina nijery zay fantsona tsy maintsy atateraka ny teny ary te hiteny aminao fa nakany ivelan'ny tanàna mihitsy izy mba hampahitan'Andriamanitra ny olona hoe ny zavatra lazaiko tsy maintsy tateraka fa fatiantoko ao an'izay tsy mino fotsiny rehefa lasa mivoaka ivelan'ny tanàna ny fanamasina dia hita boka efatra izy boka efatra ny hitany teo Andriamanitra zany rehefa tsy anaiky amin'izay le tokony ho ampiasaina dia na boka aza ny hitany dia ampiasaina reo boky ireo dia narary nitondra reti mifindra tsy mahazo makao an-tanàna nitoetra tany ivelan'ny tanàna nitokana quarantaine ohatra ny olona vony coronavirus olona nailika olona natao tsinitsinina olona tsisy amin'ny fiarahamonina
rehefa nanome teny faminaniana Andriamanitra tamin'ny anana lelisy fa tsy misy nandray le tao an-tanàna dia nifidy Andriamanitra zay lalina ahafahany matateraka ny sitrapony boka no nampiasainy boka fanilika eo amin'ny fiarahamonina olona tsy maheno faminaniana akory fa tany ivelan'ny tanàna tsy nahaino ny elisan'ny teny teo amin'ny toerana io dia zao le teny lasa tonga tany amin'ny olona tsy nandre ho ampiasaina tanteraka n'le vokatra olona tsy nandre akory Andriamanitra afaka mampiasa tsinitsinina hitondra vokatra sarobidy amin'ny vahaolana ary zay no mahatsara ny fahitan'Andriamanitra ny toe-ponao hitoetra eo amin'le mahatsinitsinina eo anatrehan'ny fahalebiazany foana satria io toe-po manaiky ho tsinitsinina io azon'Andriamanitra hoentina sy avadika ho tonga ininina miaraka amin'ny fanampiana tsy marety eka ao an'Andriamanitra alleloia mino afa Andriamanitra dia afaka ny ampiasanao io ary ianao dia ho fantso ny fahatsarany any ao ny voninany tsy marety eka ao an'Andriamanitra ahoana ary na tonga andreo boka efatra ireo fantsona nampiasain'Andriamanitra lesona kely foy amin'izay dia marana ako ao amin'ny toko fafito ao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa ihany hojerentsika ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaefatra ary nisy boka efadaty eo anolohan'ny vavahady mifampiresaka hoe ahoana no ipetrantsika foana eto ambara-pahafatitsika zany hoe izy efatra amin'ny rahalahy reo zany dia samy nresaka izy samy izy ihany no mifampiresaka teo dia rehefa mifampiresaka zao dia ny andiny fahaefatra raha hoy isika akatao tanàna sika dia misy mosary eo tanàna ka ho faty eo sika ary epetraka eto nefa tsika eto dia ho faty ihany koa ko andeha isika akany amin'ny tobony Sirianina ka raha mamelona antsika moa izy dia ho velona sika fa raha mamona antsika moa zany izy dia zay dia zay no nataony eo dia ho faty ihany tsika inona ny tia baiboly ho tenenina baiboly dia mifampiresaka rehefa mifampiresaka ireo boka anaky efatra ireo izy efatra amin'ny rahalahy dia zao nanapa-kevitra zareo ny iaingy fatany zany fa raha ho an-tanàna izy ny andeha dia hozy izy zareo faty raha mijanona eo koa dia ho faty raha makany amin'ny tobony Asirianina any amin'ny tobony Sirianina dia tsy fantatra na ho faty na ho velona zay zany ny résumé an'le teny eo amin'ny andiny fahatelo sy andiny fahaefatra zava-misy dia zao taloha tsy nitabatabatra zao misy fako azo hohanina ny fako manko any ivelan'ny vilona no arina dia mbola mety rehefa beni zany le tanàna dia mba mety tsaratsara ny kalitaon'ny fako azo tsondroana fa tamin'ity ndray mitoraka ity tsisy fako tsony satria tsisy ninazo arina avy any tanàna fa ny sakafo ao raha tsisy akory noho izany mosara zareo dia tsy maintsy iaingy tsisy arapaka tsony dia inona no atao dia hozy izy zareo andetsika anarintena any amin'ny tobony Sirianina anarintena zay mitranga any na matina velona tsy maninona fa zao nijanona ho faty eto tsy mety moa no any tanàna koa faty raha makany tiako ho fantatsika fa misy fanapa-kevitra tokony ho raisitsika zao ny tena tsara dia tadidio aza miverina any afara ianao inona ny zavatra misy ny ao an-tanàna dia mamaritra ny lasanao tao an-tanàna nery zareo no navoaka tany ivelany ny lasany io fantatrao ny irika sy ny tsara lasa rehetra ny ainanao eninao zany foninao mbola tany an-tanàna hoe nafinaritra ny fiainana tamin'izany ihany koa ny lasanao ihany koa mety nisy lesoka satria ny zavatra rehetrarehetra tany amin'ny passé dia zavatra efa vita tsy azo iverenana tsony dia zao no izy nitendro zareo raha iverina any amin'ny lasa tsikisika dia ho faty dia hozy izy le boka tehiteny amintsika izy hoe raha tianao ny aina ny fanampian'Andriamanitra mahagaga dia mila mianatra ianao manadino ny lasanao aloha raha makany amin'ny lasa sika dia ho faty ozy izy zareo teto ozy izy efatra amin'ny rahalahy misy karazan'olona roa fatorany lasany iza le voalohany reo olona voagejany tsy fahombiazany tany amin'ny lasa dia voafatotry ny gadra ny lasany misy passé tsy maintsy ataonao baibay fa tsy mety tsony tsy samandroso fa matahotra ny tsy ahomby foana satria ny lasany ray manontolo efa niaina tao raty tsy fahombiazana izy dia tsy sa tena mandroso misetrasetra izy satria voafatotry le lasa dia matahotra dia miseho stagné eo amina toerana anankiray tsy tena délivrer zany dia misy koa zany ny olona anankiray faharoa zany hoe tsy délivrer le olona voalohany ny amin'ny lasany dia mahatonga tsy samandroso faharoa reo olona voafatotry ny fahombiazany tany amin'ny lasa reo le olona tena hoe feny voninahitra sy naombe tany amin'ny lasa miaina ohatry ny nofonofo zany izy androany zany hoe faly mitanisa fotsiny fafinaretany tany amin'ny lasa nefa tsy mandroso tsony ny androaniny
tsy mandroso satria le fotoana tapitsikina le fotoana tany amin'ny lasany mampitsika azy amin'ny androany ny tanisany vakansy ny taloha izy matsiaro ny eritreritra ny tany miami ohatr'zany tsy mandroso zany fa ampitsikiny lasany reo zany samy lasa tsy mety daholo. Andriamanitra nefany a tena ho zava-baovao eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra te hitondra antsika any amin'ny dingana manaraka. Misy tena bokin'ny Filipiana zay, amin'ny Filipiana 4:7 vakitsika vetivety. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Filipiana 4:7-12 ka 17-12. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy toy ny efa nahazo sady aho ozy izy Paoly, na efa tanteraka sady fa miezaka hiazona koa izay hiazonan'i Kristy Jesosy aho. Raha laha tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino ny zavatra any aoriana ka miezaka natratra ny zavatra ny aloha tsy marety agao n'Andriamanitra. Tsika mila manapa-kevitry ny androso, mandroso ianao fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao. Aza-kivy miatrika krizy fa midira eo amin'izay zany lazain'Andriamanitra. Amen. Rehefa miditra eo amin'izay zany lazain'Andriamanitra ianao dia ho sensible amin'ny feon'Andriamanitra ny ao anatinao. Fa ngazany ihany ozy izy roalao raha mijanony tokoa tsika dia ho fatandremo. Misy ny olona afapoloatra amin'ny présente. Mety efa tsara ianao androany fa mbola misy ny tsara lavitra tian'Andriamanitra hitondrananao raha pitso. Aza apitsikiny le fahombiazana androany fa mandrosoa amin'le vision tsara amina fahombiazana mihoatra raha pitso. Io fahitanao io satisfait amin'ny androany ny mahatonga anao tsy afaka androso amin'ny raha pitso izay hitondran'Andriamanitra anao. Misy ny voahomana tsara lavitra ry afako. Misy zavatra lehibe ny aminao avinao fa tsy afaka no hitanao ilay izy raha satisfait androany sady ianao. Fantatr'ireo boky ireo fa ny Sirianina mety hamono azy na koa tsy maninona fa mety koa mety hoe hitsetra azy. Fa ozy izy andetsika ho any fotsiny zay ny any amin'ny hoavy zay. Ny hoavy matetika tsy zavatra tonga dia azo antoka. Ohatra mampisalasala ny hoavy, ny lasa efa fantatrao, ny androany fantatrao fa ny hoavy na mety na tsy mety. Mivava mafala nefa dia zao. Rehefa niaraka amin'Andriamanitra ianao dia izy ny melo lalana anao any amin'ny hoavinao. Midika fa rehefa tonga eo amin'ilay tobon'ny Sirianina izy dia nahita ny tobo foana satria ny Sirianina nandre zavatra hafa. Ahoana fisehon'ilay zavatra hafa? Raha isika anie le eo amin'ilay mpanjaka faharoa teo toko fahafito. Halleloia. Ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah efa nampandre miaramila ny Sirianina fikodidiany kalesy sy ny fandehanany soavaly dia ny firodrodro miaramila be ary ndresaka hoe izy injova ny mpanjakan'i Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika. Dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariva iny ihany ary nilozany teo ny tompony ka dia nilainy sy ny soavaliny ary noborinika lasa nandositra monjy ny aina izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tobon'ny Siriana ireo boky ireo dia niditra teo amin'ny lay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro tonga zany dia tonga le fitibary naka volafotsy sy volamena sy fitafiana dia nandaika nanafiny zany ary nandeha indray izy ka niditra teo amin'ny lay anankiray sady naka avy tao dia nandaika nanafina izany dia nifampilaza hoe izy tsy mety zao ataontsika izao izy efatra amin'ny rahalahy ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa manginy sika mba hitoetra eto mandra-paharaina ny andro isika dia anakeliko fa andeha sika ilaza amin'ny trano mpanjaka. Zany hoe nahavita ry zareo nitondra mesazy tany amin'ny mpanjaka amin'izay hoe misy fahavokarana tokoa araka izay nolazainy Elisy eo ambavadin'ny Samaria tao amin'ny tobon'ny Sirianina. Fa zao tanteraka le zany hoe tanteraka le lazain'i Jehovah. Fa zao ry zareo nanaiky ho fantsona, ry zareo aloha sitraka voalohany. Zareo fipetraka le izy. Zareo zany tsy nahalala hoe fantson'Andriamanitra. Hitanao amin'izay ny tena ahafahan'Andriamanitra misetrasetra mampiasa anao amin'ny dingana goavana dia miafina ao ambadiky ny tsy fahalalanao akory hoe mampiasa anao Andriamanitra fa anetrenao tena bebe kokoa ao ambany fitariany ny fahalalanao an'izay. Toe-po zany ao anatinao ohatranao tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra ianao fa manaiky ho tarian'Andriamanitra fotsiny amin'ny programmany. Fa ny fahalalanao hoe ampiasain'Andriamanitra ianao dia tonga anao hiavoavo satria mahomby ianao miaraka. Indraindray zany misy tsy fahazakana kely zay kely 0,5 dia mitompo fafana izy io. Fa rehetra zany nahomby dia jereo fa le firenena iray manontolo ny sitraka fitobahana. Amen. Amen. Rehefa tonga teo amin'ny tobon'ny Sirianina ry zareo dia nahita ny tobo foana satria ny Sirianina nandre ny fidodidodin'ny soavaly sy miaramila be dia be dia natahotra dia lasa nitsoaka. Ndahoany inona ny zavatra nitranga?
inona zavatra tenena inona zavatra nitranga hoe boka efatra ny miara-mamindra olona efatra 1 2 3 4 4 pas zany nataony efatra ry zareo dia zao ny zavatra nitranga inona ny reny sirianina fidodidodina sovaly be deaibe kalesy be deaibe maramila be deaibe eno ty vaovao mafaly ty zay manapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra hiaraka amin'Andriamanitra ho any amin'ny hoaviny ihany ny eloavan'Andriamanitra amin'ny fidodidodony kalesy nefa miainga ao anatina petipa pakely ny andananao tsy dia rehefa loatra figodiny famplifien'Andriamanitra le izy ampiororono ny fahavalo zay manakana ao amin'ny hoavinao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleloia. Lasa eno tsara olona efatra ny anapa-kevitra kany amin'ny toby zavatra hafa ny eno ny fahavalo anatona azy. Rehefa ianao miditra miaraka amin'Andriamanitra any amin'ny anjara voatendry no avinao tena hoe hitanareo amin'izay rehefa ianao makatosy manaiky ho tarian'Andriamanitra na amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao azy ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra manomboka androany maneho an'izao faminaniana izao anao raha hiaraka andeha amin'Andriamanitra ianao aza miasa saina miandry profesia pitahiny zany me raha mandeha amin'Andriamanitra tsara fotsiny aza miasa saina amin'izay mampanantena pokaty ianao nefa tsy misy amboary ny toe-po anaiky an'Andriamanitra fotsiny rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia vansen'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra andelo lalana anao ary zay fasarotana manenao any aloha efa amboary meloha fotoana tongavanao tsisy fanahina amin'ny anaran'i Jesosy tsisy tahotra amin'ny anaran'i Jesosy tsisy tebiteby amin'ny anaran'i Jesosy tavavokela. Alleluia. Io mandeha ho azy teneno kaiky no mandeha ho azy zany nga nisy na niteny amin'ny zareo ho tahininareo efa da nisy niteny zany mandeha fotsiny izy saingy zao nampiavaka azy nisy Andriamanitra teo alohany. Zareo masina kaikinao zay indray fanotronana fanotronana koa ataovy an'izany. Halleluia. Zavatra tsy vitany maramila be deaibe no lisy koa en plus tsy hoe tanàna foana fa olona miaramila sirianina tonga dia vaky rifatra ny tsoka. Miomany ianao fanova zavatra Andriamanitra hiasa amin'ny fanahy masina zay torotenina toe-ponovana be deaibe zay kosa ve raha zay mbola tsy haina nefa faty antoka fa mihinao fanovanao Andriamanitra. Matsara ny zanak'Israely zany alohan'ny amarana anazy ao amin'ny Exode 14:13 Exodosy 7:10 ny 9:10 ho Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ataonareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Ahoana ny atateraka an'izany teny zany tsisy tonga saina teo amorony rano eo aloha rano avo be aoriana fahavalo manenjika be. Ny teny Mosesy rehefa avy nandren'Andriamanitra dia nampaherin'ny Israely izy zay le tsona hoe déclaration prophétique mitovy amin'izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Teto rehefa tsy takatry ny saina eo amin'ny fomba hoana rano be ny eo aloha fahavalo be ny eo aoriana fa zao ny zavatra nitranga zay rehetra nanenjika ny Israely aoriana dia tsy hita tokoa rehefa avy eo zay mivaky satria vakitsika ilay tantara dia zay ny fiafarana le ranomasina mena teo aloha dia lasa fantsona hitelona ny Egyptianina aoriana. Ny zavatra mitranga zany dia zao rehefa mifantoka amin'ny hoavy ianao ny fonosy ny sainao ohatra ny Joba ny teny hoe tsy zao lalovako zao tsy nijery ny androanina izy fa za mahafantatra zavatra anankiray velona mpanavitra ary manana hoavy mamirapiratra miaraka aminy izy no hijoro any aparany izay teo alohan'ny Israely ihany no nitelona ny tahoarinany. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ho any amin'ny hoavy dia ny hoavinao no ampiasain'Andriamanitra amafana ny lasanao.
rehefa miaraka amin'Andriamanitra any amin'ny ho avy tsara tsika dia zay eo anoloanao ihany amin'izay rahanao aminy no andevona an'Andriamanitra ny paseanao sy ny lasanao. Mahita ianao fahagagana eo anoloanao, mahita ianao le fahatsaran'Andriamanitra eo anoloanao. Ninona iriny fonao any amin'ny ho avy misy fahatsarana mihoatra no eo androany sy zay lasa rehetra nandehananao rangaha ao amin'Andriamanitra. Ny lasanao ohatra ny rétroviseur, no avinao ohatra ny pare-brise. Misy fisandratana miandry anao raha pitso, misy fahatsarana miandry anao raha pitso. Aza ampifaliany fanantenany lasa zany fa aoka ijoro ijery ny voninahitra zay tranga any amin'ny ho avy. Alleluia. Za zao mahita fa itelona ny lasako no aviko, ary no aviko no anafaka tany amin'ny lasako. Zay mahatonga amin'ny lasa fa afaka manapa-kevitra ianao zao manatsara no avy. Ahoana ny napahakevitra natsarako no aviko? Manaiky ny akatoan'Andriamanitra, manaiky ny ampitoetra ny sitrapony atao anatiko, manaitra ny teny mba hatonga anaiky ito hofantsona velona amoaka ny voan'ny teny sy fiainana eo amin'ny fiainako. Misy fotoana tsy mila manam-paniriana akory ny anonona zay tsara any amin'ny ho aviko, fa ny zavatra azoko antoka dia zao: zay eo anoloako dia afaka nokatra ny lalako ary mahatoky ny tanany aho. Mety za tsy mahita fa isokatra ny ranomasina mena, fa izy mahita tany maina. Ny zanak'Israely mieritreritra robo-drano fa Andriamanitra mahita miracle sec. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ianao mety mieritreritra hoe rano ny sakana fotsy Andriamanitra misy tany maina ao. Le naradina andritry ny 27 taona, 23 taona tao amin'ny jaona toko 5 nietreritra fa tsy maintsy robo-drano izy voasitrana. Fosy izy Jesosy hoe tsy mila makananao fa miracle sec, mba tao mifandrinao dia mandehana. Misy zavatra tian'Andriamanitra, hitanareo jereo masina akaikinao, Andriamanitra hoe spécialiste amin'ny zavatra mbola tsy hitany maso, mbola tsy reniny sofina, mbola tsy hita tao am-pony izany izy. Dia domikely ny sorony zao koa hoe tsy voatery resany aminao daholo ny zavatra rehetra, fa raha endry ianao hoe ny sitrapony atao. Jereo fototry le fanapa-kevitra, jereo fototry le fanapa-kevitra amin'ny mpanetretena tsara ve, amin'ny fahamarinana tsara, tsisy nofo miazona, ara-panahy tsara. Fa raha voazay hoe matoky ianao Andriamanitra, iresaka aminao izy hoe zavatra tsy voatery ho takatry ny sainao fa erahany aminao. Ataovy amen. Halleluja. Mamela mba aminany amin'ny vadiko hoe halleluja. Eo amin'ny fiainana misy foana zavatra tsy takatry ny sainy, fa rehefa mandalo andreny fitsikina ho atsika ireny. Efa 4 taona ve rangany ny rahana tamin'Andriamanitra dia mbola eo ihany ianao. Misy zavatra mitranga dia mitovy amin'lenao gentilisa ihany ny réaction anao nefa ianao manana an' Jesosy. Ahoana tsika? Aiza mikoaka? Afaka amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ny zavatra. Tsangano amin'ny toerana misy ianao dia voafany amin'ny lanitra ny tananao, andao tsika hisaotra ny Tompo. Makasitraka anao zay Andriamanitra. Sotrany amin'ny teny fiainana nomboaranao anay mandrakariva. Tsy ny zavatra rehetra no amin'le talenta ampiasanao anay, fa ny fahasoavana dia mihoatra no le talenta nomenao anay. Ny fanananay zay tsy ananan'ny olona fa avy amin'ny fananao, zay le fanomezam-pahasoavana ao anatinay hoentinao mampiasa anay sisy honao eo amin'ny fiainanay. Androany oka maly anay ny fahasoavan'Andriamanitra, oka mifona teny hisokatra amin'ny fahataterahana feno, amin'ny fijoroana anao zay akasitrahanao. Manonona eo amin'ny fiainanao ny fahazahoan'Andriamanitra aina ampiasanao. Tsy le karazan'olona mihainao an'Andriamanitra ianao dia manana ny vonony rentsony, fa le mora hoentin'Andriamanitra mifofy ny fanetretena sy fitiavana. Tsofoko rano ianao, ambina soa salama amin'ny zavatra rehetra takizay ambina fiainam-pananao ihany koa. Mandehana lavitra miaraka amin'ny Tompo, mandehana lavitra miaraka amin'ny Tompo. Efa ao amin'ny fanetretena le fisandratana, efa ao amin'ny fandeferana le fampahitana fiteny, efa ao amin'ny tena voa amin'ny fitiavana le fahatsarana mbola tsy hitany masonao nefa tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainanao.
aza mana na inona faoka ny fivavahana mba mifona sy ny fisaorana nentinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ikorina amin'ny fahasoavana nasitra anao afaka mirofo rehetra ianao androany afaka mifanaintainina rehetra ianao androany afaka miratra-po rehetra ianao androany afaka amin'ireo vesatra rehetra ianao androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy miteny amiko Andriamanitra misy olona indray eto ankitian'Andriamanitra amin'ny fiainany androany maraina ary amin'izao fotoana itenenako izao mahatsapa fanasitranana olona telo le izy telo afahan'Andriamanitra amina retin-damosina manaintaina efa nandritry ny volana tena miverina le ohatra le tamin'le farany ny teny mihitsy ny précipe le izy hoe lamosina le izy dia ao koa misy olona manana problème amin'ny côté droiteny rehefa isaky ny raisinao le izy dia manaintaina rehefa nylohan'ny atory ianao dia manaintaina satratry nakista le izy na inona fa manomboka androany tsy horenao tsony le izy mifanamasina androany koa misy olona miatrika ady ao anatina olana mety problème ao tokantrano le izy na zavatra ohatr'izany fitsoran'Andriamanitra ho anao ny fanafahana androany maraina mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ninona karazana retina rehetra miteny Andriamanitra mbola miteny ihany izy hoe misy olona tena tratra ny cancer ny rako fa tia marainy ity ny fotoana nafahan'Andriamanitra azy mandana manao test fa mety le izy alleluia tsy ao tsony le izy alleluia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'ny tompo amin'ny fiainanao tiafa mafy be an'Andriamanitra mahazo toerana toko vetivety alohan'ny tsodrano alleluia velona Jesosy velogno Jesosy velognizy jatsika be velogno Jesosy efa velogno izy jatsika be atreo ihany ilay tonikira fantatsika resy ny fahafatesany sa manantsika manana an Jesosy amen zay rehetra manana an Jesosy dia oka izy dia tanina mafy be amin'ny azadino any fotoanantsika rapitso fotoana irahanany François Gotta le vahiny nasaitsika teny manokana izy misy fampianarana manokana mihitsy ny rapitso maraina ho atsika tsiray avy reto tena manasatsika ho tonga anotrina n'le vahiny fa avy any Frantsa izy tongeto izara teny fiainana ho atsika misy zavatra hafa mihitsy koa ampitonan'Andriamanitra ndre mpanompony reny ka raha voavarindrina ianao dia lasa tsy mahazo an'le izy ataovy azo antoka ny fahatongavanao maraina aza misafidy mpanompo ampiasain'Andriamanitra any fa tsy ampozinareo fa tsy ambadiky teny tsara lahatra ny famalian'Andriamanitra ndraindray koa mety hoe mahafinaritra anareo le fiteny tsara lahatra mipetraka Andriamanitra eny ambavako mbola mety misy teny hafa koa azo Andriamanitra ampiasana amin'ny mpanompony amen vokatra tsy miankina amin'ny zavatra zaraina fa mivokatra miankina amin'ny toe-po mandray misy fandraisany ihany koa zay fa ny zavatra zaraina koa aloha tena fototra na izany aza zay ny tokony enona fampianarana marina io pasteur François Gotta dia mampianatra koa mikasika momba ny toe-panaraka n'Andriamanitra izy fampirenana ny fiangonan'Andriamanitra noho izany azo enona tsara amin'ny fampianarany manomboka izao zany aloha dia tena jerentsika tsara daholo mihitsy ny hoe ohatra n'iza no mpitoroteny sy zavatra hoenotsika fandrao animba ny fanondrenana tsara zay voaraintsika mino nefa fa manana discernement tsara nareo andre zay olona rehetra mitory aminareo ny teny fiainana amin'ny alala ny fiasan'ny fanamasinao anatinareo hitantsika ny Andriamanitra ny amin'izany amen tongava rapitso fa mahafinaritra be ny fotoana eto rapitso maraina ny zomariva eny amin'ny tranom-pokony olana lakely fotoana spécial indray ho toy ny tamin'ity herinandro ity ny manodidina amin'ny fahasoavana ihany sy ny fanomanana anao hiatrika amin'ny farantaona mahafinaritra ihany koa amen eo ambany fiarovan'Andriamanitra sy ny fahasoavana ny sabotsy maraina ny communion na ny fotoam-piombonantsika amin'Andriamanitra irisantsika latabatra aminy azadino fa fotoana feno voninahitra avokoa ireo ifandraisantsika amin'i Jesosy ny important mahita ny tompo zasy ianao amen tsanganaritsika andray tsodrano hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amen azadino ny fotoanantsika ihany koa any amin'ny radio 90.8 any no fotoana andrenesantsika ny toroteny efa eo ampanantsarana ny lafiny teknika sika hatreto mandroso hatrany hatrany amin'ny matianina meno afa hotahiny tompontsika
tsy anain'Andriamanitra teny any amin'ny radio tsika manomboka amin'ny herinandro na amin'ny herinandro ty fa manomboka efa misy ny eto eo izy aloha zany mbola essai technique fa manomboka alefa ny toriteny isesesy eo ihany hotahiny tompontsika amen ho an' Jesosy rery mivoninahitra amen ndo itetanina mafy be ho an'ny tompo zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa fahasoavana